Fa asa mila finiavana kosa ary mila ihany koa fasahina ny asan'ny mpamonjy voina. Olona roa amin'ny fitopolo mirahalahy indray raha moa no vonona hirotsaka ao anatin'ity sehatra asa iray ity ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany moa tetsy amin'ny toeran'ny komina Antananarivo renivohitra izay nantsoina hoe andiany sedra moa ity andiany ray ity rehefa avy nanaraka fampiofanana nandritra ny roa taona moa izy ireto. No tanterahana androany tetsy amin'ny commune urbaine Antananarivo ny famoahana ireo mpamonjy voina andiany sedra izay miisa 27 mirahalahy manomboka tamin'ny taona 2012 ny fisoratana anarana ka izao nivoaka androany izao. Fana manisy ny taona moa zany dia misy ny 10 andro mifona fotsiny mikasika ny règlement et discipline satria ny asan'ny Zamberkombe zany dia mila fakafavana tanteraka zany a tsy maintsy discipline militaire ny torana azy fezana eo zany mety anao foana izay ny taranja voalohany zay a ny taranja sisa rehefa kosa dia mikasika ny asan'ny Zamberkombe manontolo ao ny mikasika ny hoe fifanana amin'ny teknika ny famonoana afo sy ny fiarovana amin'ny afo ao ny teknika ny fanaovana famonjena ain'olona sauvetage sécurisme sika amin'ny teny frantsay a ao reny fisotroana ny loza na miakatra ny loza misy azy takany hoe io misy tranomava mitadinjera dia efa ampianarina zandray andro zany hoe ahoana fomba anjerana ty apahana rindrina ty tsy injera makarikatra amin'ny faty fa ato tokony hizarany dia efa ampianarina zazany tahaka an'izany koa resaka hazo hoe efa misy hazo tapaka eny ambony eny efa io raha injera amin'ny tranon'olona na injera amin'ny tomobile olona zany dia hainy pompier ny manao azy amin'izay ary zay nampianarina le pompier zany hoe raha zay ny hazo kidina tsara mihitsy makatsy zany fa tsy avera mandaky amin'ny tranon'olona reny. Na dia efa maro aza ireo mpamonjy voina eto amintsika dia mbola tsy ampy zany hoy ny voalazan'ny tompona andraikitra ka mbola isy araka izany ny fandraisana ho mpamonjy voina.